Faly miarabantsika tsirevindray tratra ity lahady fa 1 volana May ity raha misaotra an'Andriamanitra hatranytsika fa nomeny tombonandro ary nitahiny tokoa tratra izao fotoanany izao hiditra amin'ny mofinainana io tsika kanefa mialohan'izany dia hivavaka sika. Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay efa mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity anio ity, misaotra anao ihany koa mamboly zavatsoa anatinay. Ngataka aminao mba mila ny fahadisoanay sy ny helokay, aokanao Tompo mba oloha laharana amin'ny fiainanay tokoa ny fianaranay ny teninao ary ampio mandrakarivo izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina tsapa an'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe lay tena izy lehibe. Lay tena izy lehibe. Nalaina amin'ny Jaona 1:7 manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Amen. Raha iny ny teniny sy anatanteraka izany ny mpianatry Kristy dia tsy siansa eo amin'ny zavaboary izay tsy ho azo ny takarina sy ankafizina. Raha mijery ny hatsaran-tarehan'ny zavaboary isika, raha mianatra ny lesona avy amin'ny fikarakarana ny tany isika, avy amin'ny fitombohan'ny hazo, avy amin'ny zava-mahagaga rehetra eo amin'ny tany sy ny ranomasina ary ny lanitra, dia hisy fahatakarana vaovao azontsika momba ny fahamarinana. Ny zava-miafy ny fikasan'Andriamanitra momba ny olombelona, ny alaliny fahendreny sy ny fitsarany araka izay ahitantsika azy amin'ny fiainan'ny olombelona andavanandro, dia trano fitehirizana sy manan-karena feno zava-tsarobidy avokoa. Nefa ao amin'ny teny voasoratra no aseho amin'ny fomba mazava indrindra amin'ny olona lavo ny fahalalan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia ahitana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ary tsy tanteraka ny iray raha tsy ao ny anankiray. Nolazain'i Kristy fa ny fahamarinana amin'ny testamenta taloha dia tena mitovy lanja amin'izay voalaza amin'ny testamenta vaovao. I Kristy ihany no mpanavitra ny olona tamin'ny fiandohan'izao tontolo izao, tahaka ny ankehitriny ihany koa. Talohan'ny nanafihany ny maha-Andriamanitra azy tamin'ny maha-olombelona antsika dia ka nidinany teto amin'ny tanintsika dia efa nambarany ry Adama, ry Seta, ry Metusela ary Noa ny afatry ny filazantsara. I Abrahama tany Kanana ary Lota tany Sodoma dia nitondra ny afatra ary tao amin'ny taranaka amin'ny fandimby dia nisy mpitondra afatra mahatoky ny tory ilay ho avy. I Kristy mihitsy no nanorina ny fomba-pivavahana jiosy. Izy no fanoreran'ny rafitra ny fanatitra natolotra teo amin'ny jiosy, ilay tena izy lehibe teo amin'ny fanaom-pivavahana rehetra. Ny raha nalatsaka sy ny fanatitra dia natolotra mba hanondro ilay fanatitra nataon'ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Tanteraka tao aminy avokoa ny fanatitra tadidina rehetra. I Kristy naseho teo amin'ireo patriarka voambarany ohatra tamin'ireo fanaom-pivavahana nitondra fanatitra. Vita sary teo amin'ny lalàna ary nasehon'ny mpaminany. Izy no aren'ny testamenta taloha, i Kristy teo amin'ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany. I Kristy naseho teo amin'ny tamin'ny alalan'ny fanahy masina no arenany testamenta vaovao. Raha fitinana ny mofinainantsika androany dia hitantsika tokoa fa i Kristy ilay tena izy lehibe. Izy no fanambarany fitiavan'Andriamanitra na ao amin'ny testamenta taloha izany na ao amin'ny testamenta vaovao. Amafisina etona fa boky iray ihany ary tsy misy ambony na maivandanja kokoa ny iray amin'izy ireo, fa dia mifameno avokoa ary tsy tanteraka ny testamenta taloha raha tsy ao ny testamenta vaovao ary tsy tanteraka ny misy testamenta vaovao raha tsy ao ny testamenta taloha. Hitantsika amin'izany fa mifandray sy mifamitina ary boky iray ihany izay maha-baiboly azy dia ny testamenta vaovao azy sy ny testamenta taloha izany. Engane isika iverinao amintsika mandrakariva ny fahasahoana an'izany ary koa tsy hijanona
ho raky boky ao an-trano ihany fa dia azoty hamaky azy isika amin'ny fotoana rehetra. Afaka isika saotranao zay ray hoany amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotranao ihany koa izay mampatsiahy anay fa avy aminao ary fatanteran'ny fitiavanao ireo boky lehibe ireo dia ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Ampio izahay mba ho mpanompo matoky tahaka an'ireo mpanomponao rehetra tany amin'ny testameta taloha ka andeha am-patokiana, andeha am-pinoana amin'ny fanatanterahana an'ireo erakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sabia